indrindra faly miarahabantsika rehetra manaraka izao fanadihadiana manokana izao. Za de Rajerson tokony aina miaro velo. Raha aldaliana kokoa momba anahy de teratany malagasy aloha teraka teto Madagasikara Fianarantsoa raha ohatra ka tena hoe tsinjina manokana zany a ny toerana naterana de ny asa ary indrindra fa nianatra manokana momba ny resaka architecture zany a rehefa niatrika ny lasain'ny vahiny hoe vie professionnelle. Fisapanana ao anatina atao hoe architecture, anao resaka paysagisme ve sa anao resaka momba ny intérieur, resaka décoration any tafiditra anatin'ny architecture vao hoe mifandray amin'ny resaka tao-trano zany dia tafiditra ao anatin'izay io resaka maquette io. Ny reniko a tamin'ny bevokana de nanao maquette, de rehefa nanao maquette izy a de mijery zany hoe anisan'ny don. Ny raiko raha teo atao anatin'ny atao hoe BTP rehefa nanao maquette ry zareo a liana be tao anatina maquette izy de mety tafiditra taty amiko koa le izy. De une fois zany nanao resaka fandalinana sy fianarana momba ny resaka architecture, misy matière ao anatiny a mahakasika ny resaka hoe fanaovana rendu na hoe famoahana azo tsapay-tanana ny projet zany a mitetika asa atao. Izay zavatra izay zany anisany nahatonga anahy hoe nirona kokoa any amin'ny resaka fanaovana maquette. Ny hafiriana indray a amin'ny teneniko anao zay na mbola kely ary de efa mikitikitika kely taratasy de manamboatra zavatra eny, manao sary trano zany a, fa ny tena nidirana bebe kokoa taona anaty fanaovana maquette de nanomboka tany amin'ny taona 2000. Misy karazana esprit ao anatin'izy io arakaraka le tetikasa raha ohatra zay lazana satria fatoka bebe kokoa ve any amin'ny manodidina an'ilay zavatra atao maquette sa le zavatra atao maquette mihitsy no mila aseho olona. Ny maquette de azo zaraina roa izany raha hoantsika amin'izao fiainana iainantsika zao de misy ny atao hoe maquette virtuelle ary misy ny atao hoe maquette physique. Ny maquette virtuelle de ohatran'ny rentsika hoe malaza hoe 3D, de eo koa ny maquette physique de le hitantsika izy atsika rehefa mahita hoe mitsidika aty amin'ny musée de mahita an'le hoe ireo le maquette azo tsapay-tanana izay mamoaka kokoa ny tena tiana avoaka zany amin'ny resaka tetikasa anankiray na projet anankiray hoe zao mihitsy le tiana avoaka de ahafana mandresa lahatra an'le client. Ny tetikasako manokana ny ampiroborobo ny mamalagasy. Za de mpampianatra any a zany le tetikasa tiako ampiroboroboana de ny amindra ny fahaizana any amin'ireo taranaka mandimby hoe mbola be de be ny tany malalaka ry zareo eto Madagasikara. Dikan'izay a mila technicien, mila artiste amoaka zavatra tsara ho hitan'izao tontolo zao hoe tsy navelantsika hongazana amin'ny tanindrazantsika. Mino sy manantena fa ny musée de la photo de efa miray lalana amiko amin'izay zavatra zay amin'ity zavatra atao ty. Ndao vonjentsika aloha ny tanindrazantsika de tafavoaka miaraka antsika izay tompoko natao hoe fiarahamonina mahafinaritra mitondra malagasy ho any amin'ny fandrosoana lavitra kokoa. Ny hafatra de zao misy zavatra miandry atsika zany a amin'ny resaka fanatsarana ny fonenana malagasy satria izay no anisan'ny tena fototra izao zavatra rehetra zao hoe taizany zavatra nisy teto Madagasikara nanomboka tamin'ny taona fahagola hatreto. Misy ny mbola mitsangana, misy ny mila tsaraina, misy ihany koa ny efa androdana. Re zavatra reny nefa voatahiry ara-tsary ao amin'ny musée de la photo, voatahiry ara-tsary somatsara izy ireny a de ezahana aseho antsika. Voalohany indrindra zany ny fanetanako a de manentana ny rehetrarehetra aloha zany a ho avy ety amin'ny musée de la photo Madagasikara, ety Anjoy, ety ambonimbony ety
Ahitana zavatra be dia be eto. Ety misy thème spécial raha zay no ilazana azy a, misy thème ary tena tsinjovina mihitsy nandritran'ny enim-bolana ity resaka malagasy amin'ny trano fonenana, trano any velona. Zay aloha ny hafatra ho an'ny mpitsidika rehetrarehetra zay mbola nitsidika teto. Fa rehefa mitsidika aty am'zay koa nareo de miray lalana amin'ny Monsieur Toky angamba ny amin'ny hoe andao reto mba hampandrosoana marina ny vakoka malagasy am'resaka tao-trano ity.